Ty valambopolo sy roa arivo eo le fanao mahazatra isam-bolana. Zany hoe le fotoana le hoe vanim-potoana efa voamarika any anatin'ny calendrier reny misy fankalazana dia ireny ankoatrany ihany koa le hoe fanampiana amin'ny sosialim-bahoaka, zany hoe ny sosialim-pikambana sy izay hoe olona mahatsiaro hoe tokony misy fanampiana ho atao. Fa ny zavatra ngeza be eritreretina eo atao amin'ity taona valambopolo sy roa arivo dia ny fitorana bebe kokoa amin'ny resaka lalàna. Zany hoe manana folo izy ity taloha fa lasa 1.10 ny ampen'ilay lalàm-pifidianana eritreretin'ny Malagasy ho atao, zany hoe tokony hanampiana an'ilay izy. Voalohany hoe zany resaka tansaiko tsirairay fahasalamana, fiaina ara-piarahamonina, fanabeazana sy fampianarana, miteny gasy, miteny pirenena, gasikarana gasy, soatoavina malagasy, ireo harena voajanahary, dia ny fitsarana, fiariana, angovo sy herijika ary ny lalàm-pifidianana. Ireo zany no zavatra hitanay hoe manakaikaiky kokoa ny filaham-bahoaka. Raha ny fifaneraserana mivoaka hatramin'izay zany dia ireo marary ny olona. Raha tsy resaka izay mahatongany hoe tokony ho raisina ho atao lalàna ireo zavatra ireo. Ny sasany amin'ireo nefa tena ohatrany hoe mahakitika lalam-panorenana. Raha ohatra tsika resaka hoe lalàm-pifidianana izay misy zavatra tiana hovainao. Resaka voalohany zao resaka fahasalamana. Resaka fahasalamana zao anay Zagasy dia tokony ny fitsaboana vonjaina tokony hatao lalàna ho maimaimpona, satria aina ny vonjena. Ny zavatra hita matetika ny tena zany mifanena amin'ny olona manana an'ireny ataontsika hoe fahasahiranana na accident sy ny karazan'ireny hoentinao izy eo amin'ny vonjaina dia ianao indray lasa miantoka ny olona iny ao anatin'ny hoe sao dia afaka vidy an'ireto fanafody rehetra ianao raha hozy. Dia nefa raha tsy afaka zany le olona dia mipetraka eo ilay marary nefa ny aina ny vonjena. Izay na mahetraka hoe tokony misy toe-tobola manokana anaovana izay resaka vonjena izay satria ny aina no ambony. Resaka fahasalamana izay ihany koa tokony hanana fahafahana hitsabo ny aretina ny olona. Dia raha malala ny toetran'ny toe-karena misy atsika ny fitsaboana nefa ny vidiny ihany izay hoe tokony ho atao zany izay hanana gasy ahafahana mitsabo fa hanana mifandraika amin'ny operatana, zany hoe fahafahana mandotsy kelikely an'izay vidiny sara ny fitsaboana anazy zay. Ary fahatelo manaraka izay ihany koa ny renim-pianakaviana izay atao hoe miteraka dia tokony hosorana daholo satria iny mampitaintena ny olona. Raha hiteraka ny olona dia hoe hiteraka any amin'ny hopitaly dia efa matahotra ny olona dia lasa manatona an'iren'renin-jazy ireny, satria io le fandraisana any amin'ny hopitaly izay tsy zarizary sy tsy lavorary. Eo ihany koa le hoe maha-hopitaly mpanjakana azy dia misy fitakiana vola antsokosoko tsy ara-dalàna ireny dia matahotra ny renim-pianakaviana hiteraka any amin'ireny hopitaly mpanjakana ireny. Dia izay hoe ny taranaka no voaloka ireny dia tokony ho maimaimpona ny fiterana amin'ireny hopitaly mpanjakana ireny. Farany ao anatin'izay resaka fahasalamana izay ihany koa dia ny fitsaboana any amin'ireny dispensaire ireny dia tokony satria ireny zany atao hoe soins primaires no atao amin'ireny dia tokony ianto amin'ny fanjakana ny fanafody any amin'ireny dispensaire ireny dia manana fahafahana ny olona hanantona dispensaire rehefa marary mba hialana an'ilay hoe marary arendoo kely dia manao dokotera any an-tranony ihany fomba manantona dispensaire izy maimaimpona izy raha marary arendoo izy dia ny dokotera manana fanafody azy fa tsy izy manao dokotera tenany fomba hoe fanafody maimaimpona. Fa raha hoe mila fitsaboana ilay zavatra nanatona an'ilay olona any amin'ny dispensaire eo izy mandeha any amin'ny hopitaly dia miverina amin'ilay antenen'ilay. Resaka fiaina ara-tsosialy na hoe ara-piarahamonina, ao anatin'ity fiaina ara-piarahamonina ity ny toerany atao hoe dina, zany hoe mifampiaim-piarabelona zany, mifampifehy ihany koa amin'ny alalan'ny dina eny aniva ny fokon'olona eny. Dia ao anatin'izay fiaina ara-piarahamonina izay
dia apetraka ao ihany koa misy olona zany 50 tanàn-dehibe ndresahanay amin'ity resaka fiainaram-piarahamonina ity tokony misy tokantrano isaky ny fokontany 50 tokantrano zay tena fahita hoe fa tena sahirana dia tokony hoe iantoan'ny fanjakana zany hoe omena zany satria ny fanjakana amin'izao fotoana zao hoe mahita zay manao izy an'ilay hoe inona moa le ilazany azy vatsinankonana tokony ho apetraka zany izy iny tena atao hoe anaty lalàna mihitsy hoe misy faritan'ny fokontany zany misy fepetra zany atongavana amin'izay hoe reto le tena sahirana 50 isaky ny fokontany dia zoky olona ihany koa ferana hoe zoky olona mihoatra ny ataontsika hoe 570 taona na 70 taona miakatra na 570 ary dia tokony iantoany fanjakana ary mahazo n'izay vola ataontsika hoe fiahiny zay raha hoe afa-tsy hoe mety hoe mandray fisotroan-dronono izy tsy anatin'ireny fa le tena hita hoe sahirana ary apetraka le zay le hoe maimaimpona zay raha rehetra ataon'ireo olona reo amin'ny raha-mpanjakana zany hoe service public zany dia maimaimpona ny azy ny ataon'eo anatin'le izy zay ny novan'resaka fiarahamonina dia eo ihany koa ny fanabeazana matery fanabeazana sy fampianarana anaiza gasy dia samy hafa reo samy hafa fanabeazana samy hafa fampianarana tanjona anatin'ny fanabeazana dia azo hananana olo-kendry malasa olobe zany dia zany hoe ny olon-dehibe no mpanabe ao anatin'izay fotoana zay amin'izay fotoana zay dia beazina le olona mba hanana toetra mendrika ao anaty fiarahamonina mba ho lasa olobe ihany koa lasa ray aman-dreny dia hanana fahendrena sy fahaizamiaina ny fampianarana indray zany hoe tsy maintsy olon-dehibe zany manabe fa tsisy ankizy anabe dia ny fampianarana io ny bangy eto amintsika io fanabeazana io zay mahatonga atsika hoe rehefa mandeha akaiky zao fifidianana olona tsy ampy fanabeazana no lasaka any anatin'ireny zavatra ireny nefa izy ho lasa olon-dehibe an'ity firenena ity dia tsy manam-pahendrena izy rehefa tonga satria tsy mibeazina izy fa nomena fahalalana ary ny fahalalana no lasa amboniny fahendrena zay vokasin'ny fanabeazana dia ao anatin'ny fampianarana ny anay zany fampianarana dia hoe fampianarana mamaly filana zany hoe inona aloha ny filana eo amin'ny sehatry ny asa dia miainga amin'izay mamarita ny fandarako fampianarana dia hoy izay hoe raha ny tokony izy navita fanabeazana fototra le ankizy zay mbola nahevitra ny fanjakana amin'izao fotoana izao aloha hoe 9 taona fa ny anay zagazy zany dia hoe mibahana amin'ny resaka fambolena sy fiompiana ny fanabeazana ny fampianarana ao anatin'izay 9 taona fanabeazana fototra zay amin'izay fotoana zay raha hiala zany le izay tantsahana akamaroantsika navita an'ilay fianarana izy ka hijanona satria ataontsika eo amin'ny 13 taona le ankizy amin'izay fotoana zay rehefa afaka miasika ny sehatry ny asa ny fambolena sy fiompiana izy amin'izay fotoana zay ary tsy ho vesatry ny fiarahamonina satria ny zavatra tsikatra dia ohatran'ny hoe karazany hoe reny ankizy alefa mianatra ny ambanivohitra reny dia fa tiantoko an'ray aman-dreny satria vita ilay CPE dia tsy mahavita ininona le zaza nefa raha hoy izy le ray aman-dreny hoe raha nalefa miandro iomby na ohatran'izay mety efa nahazo vokatra tao anatin'izay 7 taona ny ampianarana azy zay dia zay no nahatonga anay hoe aleo mba fandaram-pampianarana mampazoto an'ilay tantsaha hampianatra an'ilay zanany zany hoe mamaly ny filana no tokony atao ohatr'izay koa ny anjery manontolo faritana ny filany firenena dia izay no fandaharana takina amin'ny anjery manontolo hoe ohatra hoe resaka fahasalamana mila an'izao ohatr'izay dia amin'izay ialana le hoe navita fianarana ny namitaingotam-bola sy vesatra amin'ilay firenena ary ny fampianarana dia ny manam-pahaizana no mampianatra ary mety ny kely no mpianatra ny lehibe satria mifahaizana le izy ohatra zavatra iainana zany ny olon-dehibe tsy dia mahafehy loatra zany atao hoe aterineto zany ny ankizy mafehy zany dia ny ankizy mampianatra satria izy mahay fa ny fanabeazana tsy maintsy ny olon-dehibe no mampimanabe satria traikefa no ampitaina tsy fahendrena koa ny ampitaina zay mahatonga izay zavatra zay dia ny hoe ny teny gasy ny hoe teny firenena iny tsy asiana adihevitra zay ary anatin'ny fikambanana zagasy mahita fa tsy maintsy mifototra amin'ny maizy atsika isika zay vao afaka mandroso gasy ny eto dia aleo teny gasy ny faneraserana eto hoe fanakalozana eto ambava na taratasy iny tsy isiana resaka iny ary tsy misy firenena mandroso miteny amin'ny teny vahiny zany fa miteny amin'ny teny-drazana gasikara ny gasy ty mazava be tia
tokony gasy no mahazo tombony amin'ny taniny ara-potonkevitra zay a dia arabaky teny ihany koa dia hoe tokony ny gasy a nomena tombony voalohany amin'ny fananantany zay vao vahiny. Fahatelo ihany koa ty zany le lalàna takinay hoe tokony oferana tsy oatra ny mahazo mividy tany zao na ny vahiny fa tsy mihoatra ny 500 metatra tora-do. Izy manko hoe tsy mahazo mividy tany vahiny nefa iarahantsika mahita hoe raha ohatra hoe tsy teny fotsiny tsika zao hoe beoririka, koron-drano sy ny karazan'ireny sy nosy karana ny tompon'ireny vahiny reny dia ferana izy tsy oatra ny 500 metatra tora-droa ny tany azon'ny vahiny vidina eto Madagasikara. Dia raha hanao fanorenana-trano izy, raha hanao fitrandrahana izy ohatra hoe fambolena sy ny karazany a dia tsy mihoatra ny 10 hectara no azo vidina. Dia raha ohatra hoe misy ataontsika hoe gasy ao amin'ny resaka fandraharahana zay amin'ny resaka fananantany, misy tany hoe tany fanjakana ka misy vahiny mitrandraka azy eo dia misy gasy ihany koa mangataka azy dia omena tombony ilay gasy amin'ny fanomezana an'ilay tany. Zay le gasikara gasy satria zay mahatsikaritra fa raha zay fahasariana ny gasy zao mitohitohy a dia tsy manana afa-tsy ny tany tika ho amidy dia ny gasy amin'ny sahirana tsy maintsy vahiny manam-bola ny vidin'ny tany a dia ho anarany fotsiny hoe gasikara dia gasy ny eo aminy fa gasikara lasa gasy mpindran-tany a gasy mpanofa trano a gasy mpanofa tany no eto fa vahiny a tokotany no be dia be. Dia manaraka zay ny soatoavana malagasy a dia iny ny apetraka hoe apetraka mazava tsara ny fahasamihafana isam-poko tombony ho antsika mifanajo ao anatin'izay fahasamihafana zay a amin'ny fiaviany amin'ny fatrany azinazy dia tsy misy a fomba hafa tokony anatona ny fomba ny sasany zany hoe asongadina zany a le fomba poko a misy eto amin'ity fireneny ity a dia tsy misy a nitafona zany hoe omena mazava tsara ny resaka tantara ny poko sy ny karaza sy ny fomba amampanao dia izany reny ho voizina dia averina hiainana